Vaovao hafa kosa mitohy-antrano ny fitetezam-paritra ataon'ny CNAPS amin'ny alalan'ny guichet forain na ny CNAPS mitety vohitra izany raha efa nandalovan'izy ireo tamin'ny taona 2022 ny tanànany Moronmany niverenan'izy ireo indray izany ary ekipa matanjaka avy amin'ity tahirim-pirenena ity no tonga namitahiraka tany amin'izany tanàna izany. Niavaka ny guichet forain CNAPS tany amin'ny faritra Moronmany ankoatra ny fikarakarana tota-taratasy sy ny fizarana karatra CNAPS ho an'ireo mpikambana vaovao dia nisy avy hatrany ny fizarana volan-jaza ho an'ireo mpampianatra FRAM araka fanazavan'Andriamatoa Andre Salama Mananiala talen'ny fandaminana sy ny informatika. Le mitety vohitra zany dia tena hoe asan'ny CNAPS andavanandro mihitsy izy io dia efa misy programan'asa mandritra ny taona ka ny distrika rehetrarehetra dia voafaritra daholo satria maro ireo olona zao indray vao miditra CNAPS efa mitombo ny olona miditra ao amin'ny CNAPS ny toerana nefa aloha tsy afiana fa mbola somary lavidavitra raha veto fandriana andeha ho any Ambositra eto araka mabakaikaiky fa raha mijery ny any amin'izany hoe Ambondromisitra Ambato Finandrana dia tena lavitra dia lavitra ny izany mino izay fa adidin'ny CNAPS no tsy maintsy manatona an'ireo vahoaka ireo. Distrika sy commune maro tao amin'ny Ambato Finandrana nahazo tombontsoa tamin'ny fitetezam-bohitra. Nahatratra 50 mahery izy ireo no raisin'ny ekipa ny tahirim-pirenena tanana teto amin'ny trampokon'olona Ambato Finandrana. Ireo manam-pahefana nandray fitenenana dia samy nanambara fa tena manala fahasahiranana ho an'ny mpampianatra FRAM izao fahatongavan'ny CNAPS aty fotoan'izao satria dia lavitra amin'izy ireo mibraon'ny CNAPS ao Ambositra. Mihena ny sarandalana sy ny fivezivezena arak'izany. Izay raha teo ny tanjon'ny CNAPS amin'ny guichet forain dia ny karakarana taratasy eo mba tsy hampivezivezy ireo olona manandrara aminy. Ankoatra ny Ambato Finandrana dia anisany nahazo tombontsoa tamin'ny CNAPS mitety vohitra ihany koa ny distrika amin'ny Fandriana. 50 mahery ireo mpampianatra FRAM tonga teto amin'ny SFM na ny sekoly fampianarana mpampianatra teto Fanandriana izay nozaraina karatra CNAPS sy nomena fehina ara-tsosialy dia ny volan-jaza, volam-bevoka, sy olon-takaitra ho an'ny loza am-perinasa sy ny fisotronono ny zokiolona.